Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ry namako, aza vela hitondranao any amin'ny fankahalana mandrakizay ny alahelo mandalo anio. Toa sarotra amintsika matetika ny mamela ny eloko ny hafa e. Toa manahirana antsika ny manohy indray ny tetezana efa tapaka. Arakaraka ny azonantsika izany alahelo izany anefa, ny voamaika hampitombo ny alahelontsika eny, ka tonga hatramin'ny fahampitehana mihitsy aza. Tsy aleo ary ve manao dingana ampanetretena mba azo fifaliana feno indray, toy izay anandra-tena amin'ny fo feno ratra izay fifaliana ety ivelany ihany. Ho anao izay miaino ary, aza mangatakandro fa anio ihany dia mangata famelana ary mamela eloka ihany koa. Fa ho hitanao fa ny fotsy misy alahelo dia mahatsiaro maivana sy sambatra. Ny fo feno alahelo sy belolom-po kosa dia mavesatra sy animba ary amotika. Eny, mety hitondra amin'ny fandravana aza. Mety ho sarotra sy mafy tokoa ny anao izany dingana izany, kanefa ho vitanao ny anao izany rehefa milefitra sy mangataka fanampiana amin'ilay rainao any an-danitra ianao. Mamela eloka dia ho voavela eloka ianao, araka ny vavaka nampianaran'i Jesosy hoe mamela ny elokay tahaka ny namelana izay mieloka taminay. Matio 9:1-12. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fartomotrany andro izao. Christy Knuckles. Make my heart your home. Come and be everything I am and all I know. Search me through and through till my heart becomes a home for you. Oh, come and make my heart your home. Come and be everything I am and all I know. And search me through and through till my heart becomes a home for you. A home for you. A home for you. Let everything I do open up a door for you to come through, and then my heart would be a place where you wanna be. Come and make my heart your home. Come and be everything I am and all I know. And search me through and through till my heart becomes a home for you. A home for you. A home for you. Yeah, yeah. Let everything I do open up a door for you to come through, and then my heart will be a place where you wanna be. The Voice of Hope. My heart, come and make it your home. Come and be everything I am and all
atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. dia fifaliana ho anao indray ny mitafatafa amintsika ampiaino ao anatin'ity fandarana baiboly fototry ny fahalalana rehetra ity. miaraka aminao eto ny namanao Eliance ny docteur John. tamin'ny farany teo tsika dokotera dia niresaka fa i Adama no tangalamena voalohany teto ambonin'ny tany. Tangalamena moa nilazana azy any Antsinanana, ampanjaka koa nilazana azy eto Madagasikara, Pijerafenkona any amin'ny faritra sasany, Lonaky any amin'ny faritra sasany, Olobe any amin'ny faritra sasany, Andrina amin'ny faritra sasany, Pitakazomanga amin'ny faritra sasany. Fa ireo rehetrareo zany dia mitovy ihany ny asany, mitovy amin'ny asany Adama. Pitahiry, fahendrena, mpapita, fahalalana, mpananatra ny taranaka rehetra ho avy, ary mba hatonga an'izay le hoe sotoavina zay avy amin'ny Zanahary mihitsy, avy amin'Andriamanitra mivantana mihitsy, tsy ho very amin'ny taranaka mifandimby. Zay zany tena asan'izy ireo. Raha arak'izay fomba fijery zay dia tena tokony ho tehirizina rendray aman-dreny reny, tokony hakatoavina rendray aman-dreny reny, satria ireny zany no mpitahiry ny fahendrena mahagasy antsika. Eto aho zany dokotera dia fa tiako zarina ny mpiaino antsika indrindra fa ny tanora fa gasy isika, gasy mihitsy tsy malgasy, tsy malagasy fa tena gasy mihitsy ny tena fototra na isika atsika. Ary efa niporofona tamin'ny fandarantsika farany fa talohany nidiran'ny baiboly teto Madagasikara dia fa zanak'Andriamanitra isika, andriananarista, andriananarista izy teo, andriananarisma, zany hoe tena zanak'Andriamanitra mivantana isika, tsy niandry ny baiboly isika dia fa niaina tamin'ny foto-kevitra ara-baiboly ny malagasy. Ka averina ihany fa ny tanjon'ity fandaran'ity dia ny ampafantatra antsika fa ny baiboly ny fototry ny fahalalana rehetra, ny fomba tena mahagasy zay tsy nisy fanompoantsampy tany aloha, ny siansa ara-baiboly ary ny fahamarinana iainana. Dia ny baiboly no tena ahitantsika sy manivana ny izy sy ny tsy izy. Dr John name porofo betsaka ianao teo aloha, kanefa amin'ity anio ity dia mbola tiana ianao hanome porofo fanampiny ny mazava-dehibe an'izay hoe ny baiboly fototry ny fahalalana rehetra izay, ary mampivondrona izy anankitelo ireo zay mbola everiny maro amin'izao fotoan'izao fa mifanipaka ny siansa, ny fandalana ny fomba zay tsy mifanipaka amin'ny baiboly, tsy isy fanompoantsampy, ary ny maha-kristianina. Rehefa miresaka ohatra, miresaka porofo, dia ny zavatra efa nisy no azo raisina, fa tsy ny zavatra mbola ho avy, mbola tsy hita, mbola tsy nisy akory. Zany hoe ny manao dimy enotra foana zany. Raha niresaka ny Adama itsika tamin'ny farany teo, dia ndeary resaka ny Noa ozy tsika. Noa nilazana azy eo amin'ny baiboly. Noa nilazana azy eo amin'ny baiboly. Noa zay niaina 4 arivo taona. Le hoe Noa zany amin'ny teny arabo. Zay niaina taoriny Adama, efa 4 arivo taona tarihany Adama izy no niaina. Tahaka zany koa ohatra, raha ka ohatra tsika hoe i Mosa na Mosa. I Mosa dia tangalamena nitarika firenena iray manontolo mihitsy. Ary rehefa miresaka ny mpaminany zay nanana iraka manokana Mosa, dia tiako tsipihina sy asiana tsindrim-peo ny tangala na ny teny an-tanany. Satria tsara patsahivina antsika ampiany foana zany fa ny hoe tangala mena ny aingany dia ny hoe tangala olobe
mitondra tehina Zay. tehina dikany hoe tangala Tehina ary tehina mena le izy mahatonga hoe tangala mena olobe ilay mena tsy de hoe misy antony manokana ko fa hazo tezan-kazo no nalaina tezan'ilay hazo le ampovony igny le mafy be igny igny no nalaina natao tehina de mena ilay tehina ya zay fotsiny natao hoe tangalamena fa ito moa zany référence le hoe zany hoe ray amin'io karazana olobe nytanysaintsika teto ihany ny hoe tangalamena Zay. fa mitovy avokoa zany mitovy amin'ny hoe olobe ny andrina mpitaka-azomanga ny mpijery fenkona ny ampanjaka sy ny sisa ya tena izay ya fa lehibe tokoa zany mpaminany na iraka manokana zany zay tangalamena tamin'ny fireneny ary ny filazan'ny tompo zanahary azy dia mpaminany iresahany mivantana fa tsy mba misy mpanelanela zay mihitsy mosa na i mosesy zay mosa ary mbola betsaka ireo tangalamena ray aman-dreny be talohanay reto zany raha tsy hitanisitsika fa tsy re ohatra hoe re daoda iza zay davida na i daoda milazana azy amin'ny teny arabo ry soleimanina na solomona fa ireo rehetrareo nefa dia nanompo ny tompo zanahary mpanalalana ny foko nisy azy sy ny firenena nisy azy izy ireo fa tsy sanatria nitarika ho any amin'ny tsy fankataovana ny tompo zanahary na mpianatra lalana tsy izy zany hoe raha azoko tsara dokotera reto olobe misy eto madagasikara reto a dia taratro reo olobe voalaza amin'ny baiboly taloha zay ary ny maha olobe ny olobe a antsoina hoe tangalamena andrina mpitaka-azo manga sy ny sisa de izay le hoe mitahiry ny fahamarinana avy amin'ny tompo zanahary zay tsy misy anampiana tsy misy analana fa ny fidirany fanompo-tsampy taty ariana tao anatin'ny fomba zany a de zavatra vaovao mihitsy fa tsy mifanaraka amin'izay fototra tena na isikatsika satria mpanalalana ny foko azy sy ny firenena izy ireo fa tsy hoe hitarika ho any amin'ny tsy fankataovana ny tompo zanahary tsy zay fa maika za tena sarotiny mihitsy amin'ny fitaritana ny olona mba hankatoa ny tompo zanahary lay andriamanitra pahary atsika tena izay nampianatra ny lalamarina tena izy fa tsy ny mibrioko raha tenenina amin'ny fomba hafa de tena mpanompon'andriamanitra ny tangalamena fa tsy mpanompon'ny iblisy akory mihina le iblisy mpanompon'ny satana ya ny tangalamena no mpitarika ny fianakaviany amin'ny lalana marina de ny lalana mankany amin'ny janenaty fa tsy le mankany amin'ny jahanenam azonao zavaina ve zay dokotera ny mankany amin'ny fiainana mandrakizay fa tsy ny mankany amin'ny fahafatesana mandrakizay manana asa lehibe mihitsy ange zany ianareo olobe a eto madagasikara ary tokony apetraka amin'ny toeran'izay asanareo zay tena izay ka satria manohitra ny fampianarana entiny dajalina izy ny dajalina dia ireo fikambanana miafina zay manompo any satana fa ary ny dajalona indray dia ny pluriel ny dajalina no atao hoe dajalona ireo le mitondra n'ireo fitina be da be ny fitina dia zavatra kely madinika be da be ary ny fototrany de ao amin'ny muzika ao amin'ny zava-maneno zay hitondrana famitahana goavana de goavana afaka mame ohatra ve anao am'izay endrika isehony zay raha mijery tsara isika dia ny zavatra mandeha indrindra sy azo hitadiavana vola indrindra dia ny zavatra makasika ny zava-maneno am'izao andro faran'izao zay fitina be da be famitahana be da be ary tsy zavatra angeda be akory fa zavatra kely de kely de kely de kely de kely fa miditra tsikelikely miditra amin'ny fomba tsitsikelikely fa miditra malaky de malaky ao anatiny ny atao hoe fanompom-pivavahana na ao anatiny zay rehetrarehetra lazaina fa masina ao anatiny rehetrarehetra zay lazaina fa fomba sy kolon-tsaina sy soatoavina zany ny mozika zany a de fomba anankiray ahafahany satana mapiditra ny toetsainy fotokevitra avy any aminy na ny fanompo-tsampy mihitsy ao anatin'ny tontolo ny fivavahana
sy ny tontolony ao anatin'ny maholombelona mihitsy mahitsy zany hoe mila mitandrina zany tsika fa tsy rehefa mozika dia tsara daholo raha azoko fitinina miteny foy ilay izy ary izay no andraikitry ny olobe resantsika anisan'ny andraikitry ny olobe zany fantona ny hoe zao tsy izy zao izy na amin'ny mozika aza na amin'ny mozika aza satria ohatrany hoe tsy nisinoavina ireny zavatra ireny kanefany ngeda dia ngeda dia ngeda dia ngeda ny fiantraikany ary itsika am'izao zany de mahita hoe miafina ao anatin'ny fomba ireny zavatra ireny miafina ao anatin'ny kolotsaina miafina ao anatin'ny sotoavina eny fa miafina ihany koa ao anatin'ny fivavahana tena fitaka lehibe mihitsy le izy ary angamba amin'ny fotoana manaraka de mbola nokanatsika fotoana ny fomba isehon'izay mba hitandremany rehetra ary eny fa hatramin'ny fanampianan'ny fanjakana amin'ny asa fitezana ny mpiarabelona mba hisin'ny fiarahamonina milamina sy mirindra aza de tena mbola andraikitry izy io andraikitry ny ray aman-dreny olobe zany andraikitry ny olobe ary farany angamba satria mety efa kely sisany fotoana azoko anazavana de tiako ny mampatsiay ny afatra n'olona zay ny alita oraty iza le alita oraty tangalamena teto Madagasikara zay ny aina tany amin'ny taona 500 tanoany izao no afatry alita oraty tamin'ny andriankombalahy zanany rehefa hiverina izy ozy alita oraty tamin'ny andriankombalahy hoe hiverina anymaka tanyny aviako tanindrazako le reto aiza le maka lamek ya ka ireto no lovako zay apetrako eto aminareo ka aza midy vola aza atakalo arena ary aza atakalo fanjakana rehefa zany dia lasa nody tany maka ialita oraty raha mandinika tsara ny resaka ny fanaovan'le fifanaovam-beloma isika dia mahita ny toepony sy ny toe-panahiny aza hoe izany ray aman-dreny be zany izany tangalamena izany izany lonak zany izany pijery fekonga sy petaka azomanga izany izany olobe izany dia manana fomba fisainana mandany ratsy mandany atao hoe kolikoly ireo rehetra zay mifototra amin'ny vola ka maloto ny fiaviana lay antsotsika am'izao hoe corruption fa izany rehetrarehetra zany de ao anatin'ny atao hoe fomba ao anatin'ny atao hoe kolon-tsaina ary ao anatin'ny atao hoe sotoavina izay gasy tena gasy ary porofoiny siansa fa ny olona rehefa manda kolikoly mahitsy fomba fisainana sy fomba fihevitra dia ela velona ohatra tsy manana aretina makasika ny fo ohatra tsy manana aretiny taolana makasika ny taolana ohatra misy preuve scientifique izany rehetrarehetra zany rehefa jerevana aty amin'ny science ary ny baiboly raha teo de efa nilazany zany mialoha aza satria ny baiboly ny taona faha 60 taty aorinan'ny Kristy no namaranana ny fanoratana azy ya tena zava-dehibe ny alalana an'izany dokotera zany akory tsy milaza amintsika hoe izy rehetra marary fo akory de manana n'izay toetra izay fa anisany antony ngezabe mihitsy mahatonga zay areti-po sy ny aretina samihafa lazainy dokotera zay zay ny proforatiansa ny toetsaina zay tsy marina ny olona manana toetsaina mankahala ny ratsy mankahala kolikoly dia lazainy baiboly mazava be fa na de efa manana an'io aretiny io azy izy dia voasitrany fiankinana amin'Andriamanitra fialana amin'ny ratsy ny sasany amin'ireny aretina ireny sady voaporofaratiansy zany no voaporofo ara-baiboly ihany koa zay mametraka an'ilay fandarantsika hoe ny baiboly no loharano ny fahalalana rehetra inoko fa nahalianantsika sady zay rehetrarehetra nyresahana izay ary efa tsy antritsika indray ny andreny fandarana manaraka misaotra indrindra dokotera John niaraka taminay teto dia manantena isika fa ho tafahoanetondray amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra mandra-peona tompoko ten'Andriamanitra tompoko
tarika antsany paradisa. Si fanatenana, si fampaherezana, rammy fomalainako, sokafako ny tenina, tsy mba mampalaina, satria mofonaina, ho an'ireo zay kivy fo. AWR téléphone 034 06 797 62. Fifalina arriva paolala na marireo fantapana misarika ialamina sisy mampanay ijoro sy osay lola teny masina AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena faly miarabanao indray izahay izay manaraka ity fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity maniry koa raha maniry mba ndray soa ianao ary ahita fifaliana eo am-panarahana izany. Eo amin'ny lafiny fandraisam-peo moa Isam ary manolotra kosa Yolande Ratsurmanana. Ao amin'ny filazantsara, ao amin'ny baiboly ary na koa amin'ny testamenta vaovao dia feno fampianarana hivavaka ary matetika rehefa mivavaka Jesosy dia isy Andriamanitra iray ihany no miresaka fa tsy misy olo-kafa. Misy fanambarana anankiray anefa nataon'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:20. Matthieu 7:20 ka ny 9:20 sy 20 manao hoe: ary lazaiko aminareo marina tokoa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azo ny avy amin'ny raiko izay ny an-danitra izany. Fa na aiza
no iangonany 2 na 3 amin'ny anarako dia ao fony ao. Mialoha ny andinina izany fanambarana izany dia hiara-mivavaka isika. Ray malalo, manatona anao izahay amin'ity anio ity. Te hifandray bebe kokoa aminao. Te hahafantatra ny momba ny fiaraha-mivavaka izay nampianarinao Jesosy. Meteza ianao hanazava sy hanoro lalana anay fa noho ny amin'ny anaranao ihany Jesosy no angatana izany. Amen. Tsara marina aloha fa eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 20 mialohan'ilay nivakiana teo izany Matthieu 20 ihany dia momba ny tokony atao raha misy olona ray manota eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny samy prala zany no resahina. Ary ny andininy manaraka ny andininy 20 ka hatramin'ny 20 dia mbola resaka famelan-keloka ihany eo amin'ny prala eo amin'ny finoana ihany no resahina. Izany hoe ity andininy 7 sy 20 izay nivakiana teo ity dia voadidina olana miseho eo amin'ny pray finoana. Averintsika indray ilay vaky ny teny Matthieu 20:7 ka hatramin'ny 20 manao hoe ary lazaiko aminareo marina koa raha misy 2 aminareo mifanaika ety ambony tany na amin'inona na amin'inona ka angataka izany dia ho azo ny avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany 2 na 3 amin'ny anarako hoy Jesosy dia ho vony aho. Ny isa 2 na 3 dia midika hoe tsy olo-tokana no mivavaka fa misy namana. Farafaratsiny 2 na 3. Kanefa famparezana ho antsika koa izany izay matetika no vitsy no tonga amin'ny fiaraha-mivavaka. Fa raha misy 2 na 3 dia afaka miara-mivavaka. Manaraka izany ilay teny hoe mifanaiky. Fa inona moa no ataon'ilay 2 na 3 mba hahazahoany valim-bavaka? Mifanaiky. Ny teny nanoratana ny Baiboly tany am-boalohany no nanome ilay teny frantsay hoe symphonie. Izany hoe miray feo, mifanaraka, mitovy ny zavatra angatahana. Ny zava-dehibe dia tsy nisan'ny olona fa mety 2 na 3 na mihoatra, fa ny tena ilaina kosa dia ny firaisampeo, ny fifanarahana, ny fiombonana misy amin'ireo mpiara-mivavaka. Rehefa miara-mivavaka izany dia tokony ampediana ny tadin-dokanga mba hivoaka tsara ilay symphonie tadiavina. Tsy tokony hisy amalakira fa miray feo, miray fo ary miray saina ny mpiara-mivavaka raha tiana omby. Rehefa mivavaka ny mpiangona dia tsy samy mangataka izay tiany akory na samy maka ho azy, fa miara-mivavaka kosa toy ny amboaram-peo hanitra kasitrahan'Andriamanitra. Izany dia midika fa raha misy olana eo amin'ny mpiara-mivavaka, raha misy disadisa, raha misy tsy fifanarahana, dia tsy maintsy vahana ny olana aloha ary alamina izay tokony alamina, izay vao miara-mivavaka. Fa atahoana tokoa moa ny miara-mivavaka amin'ny olona izay ananana lonilony. Manaraka izany eo amin'ny andininy 20 dia hita fa misy ifandraisany ny tany sy ny lanitra. Andininy 20 vakitsika. Na inona no fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona ho vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Vonin'Andriamanitra ny androtsaka fitahiana avy any an-danitra raha mamony varavarana isika ety an-tany hidirana izany fitahiana izany. Ary ny fanalahidy na lakile dia ny fiara-mivavaka. 2 na 3 na mihoatra, miray feo, miray fo, miray saina, mifanaiky. Tsara izany ny manamarika fa tsy nisan'ny olona na ny teny atao na ny toerana anaovana izany no mahatonga ny vavaka omby. Tsy hoe iranona mahay mivavaka be na hoe ny vavaka taondranona tena manan-kery. Tsy resaka mazio ka misy mahay dia misy mijery fotsiny. Ny rehetra na iza
dia afaka mivavaka ary azo valim-bavaka rehefa mamela an'Andriamanitra hiasa tanteraka rehefa manokatra ny fosy fanahy hiasan'ny fanahin'Andriamanitra. Tsara ihany koa nefa ny manamarika fa misy olana izay ianao sy Andriamanitra irery no voakasika izany, koa mety dia mety tokoa ny mivavaka irery. Misy koa ny zavatra mikasika ny tokantrano. Amin'izay fotoan'izay dia ny mpivady no tokony miara-mivavaka. Ao indray ny resaka fianakaviana dia ny mpianakavy no miara-mivavaka. Ary ny momba ny fiangonana moa dia mazava ho azy fa tokony irahina ny mpiangona. Ka mba tsapanao ve fa tena ilaina ny fiaraha-mivavaka? Mba manao fiaraha-mivavaka ve ianareo ao tokantrano, any am-piangonana? Tsy mba te hanandra n'izany hoe miray feo, miray fo, miray saina izany ve ianao? Mazava ny voalaza. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Izy dia afaka mamaly vavaka na amin'inona na amin'inona. Fa miankina amiko sy aminao no mety hatateraka izany na tsy hatateraka izany. Fanandraminy iray niainako tamin'ny taona 1970 tany ho any no tiako tantaraina. Rehefa niara-mivavaka nandritry ny herinandro mahery ny fiangonana ary nahatsapa fa ilaina ny fifamelan-keloka dia nanao izany izay rehetra vory-teo. Samy nanatona izay tokony angatahana famelana ny tsirairay avy. Samy natsiaro fiadanam-po taorin'izany ary niara-nangataka ny firotsahan'ny fanahy masina. Fotoana vitsivitsy taty aoriana dia nisongadina ny valim-bavaka. Niteraka zanam-piangonana ity fiangonana tantaraiko ity ary tsy nitsahatra niteraka fa efa 10 mahery izao ny zanany. Rehefa mivavaka ianao dia aza mivavaka sao dia mba mahazo valiny fa mivavaha satria efa nanome toko Jesosy fa raha misy 2 aminareo mifanaiky aty ambony tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany 2 na 3 amin'ny anaran'iza, amin'ny anarako Jesosy dia ho avoany aho. Ity hoe amin'ny anaran'i Jesosy ity no antoka azahoana valim-bavaka. Tsy hoe rehefa manonona lay fitenenana hoe amin'ny anaran'i Jesosy rehefa mamarana mivavaka dia mety, fa tokony inona tokoa izany. Raha misy ohatra fangatahana atao amin'ny anaran'ny olona iray dia midika izany fa nahazo alalana na procuration avy amin'iny olona ny tena anao izany, ary dia mitsinjo sy miaro ny voninahitry ny olona rehefa manao ilay zavatra atao. Koa raha mangataka amin'ny anaran'i Jesosy ianao dia tadidio fa nomeny alalana, nomeny procuration, ka io procuration io no lalana azo antoka azahoanao valiny amin'ny fangatahana izay ataonao. Izaho sy ianao izany dia nomeny Jesosy alalana, nomeny Jesosy procuration hiteny amin'ny anarany, ka tokony eritreritra mandrakariva hoe raha Jesosy izao ny eo amin'ny toerako dia inona no nataony? Ka tsy ny tombontsoanao samirery no eritreretinao rehefa mivavaka, fa ny an'i Jesosy, ny an'Andriamanitra aloha, ary azo antoka fa kasitrahana izany vavaka izany. Azo lazaina koa fa ilay hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia midika fa tsy misy lalana makany amin'ny ray afa-tsy Jesosy ihany. Tsy misy fomba hafa azahoana famonjena, azahoana valim-bavaka afa-tsy Jesosy irery ihany. Koa rehefa miara-mivavaka ianao amin'ny vadinao, amin'ny fianakavianao, any am-piangonana dia tokony ho iray feo ianareo amin'ny anaran'i Jesosy mba handraisanareo valim-bavaka amin'ny pahatokiana ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Koa andeha hiara-mivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, mahatsapa tsy mendrika izahay fa be ny disadisa eo amin'ny namana, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiangonana. Ampio izahay hibebaka sy famela heloka tanteraka. Ampio izahay iray feo, iray fo, iray saina, hanome anao ny voninahitra sy ny haja, ary mba ho mendrika kosa ny famonjena natolotra Jesosy. Ary amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany.
amen. Antokopihira mahatony. Fivavakanete tony fivoizay manosika ny samotsika apandesika na ovalala manjo vahamonjy ilay paradisa e mafinionjandrano sady mary izanapara toano taurendrikety ka na ino ny tranga mitabetsy volany ny mamba Fivavakanete tony fivoizay manosika ny samotsika apandesika na ovalala manjo vahamonjy ilay paradisa e mafinionjandrano sady mary izanapara toano taurendrikety ka na ino ny tranga mitabetsy volany ny mamba mampitsony ny onja vavaka fiadina mafonja vavaka mafakaka ny maro vavaka azosina fangaro vavaka mampitsony ny onja vavaka fiadina mafonja vavaka mafakaka ny maro vavaka azosina fangaro. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Maniry fahasalamana sy fahombiazana ho anao hatrany ny radio adventista maneran-tany. Manasanao ary hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Misy fanontaniana kely tiana hapetraka aminao ty. Hono aho, inona ny tianao? Tahak'izay sa soa ihany? Anjaranao mamaly izay safidianao fa ny safidiko dia aleoko ny hoe soa ihany ary isaorana n'Andriamanitra lehibe izay nanome antsika isanandro torohevitra taridalana amin'ny alalan'ny teniny sy ny mpanompony izay mizara traikefa sy torohevitra mahasoa mba andraisantsika lesona tsara ho an'ny hoavintsika. Ka ho andendray arisika iroso amin'ny dinidinika natokana ho an'ny zatovavy hiatrika tokantrano, hiatrika fitezana rehefa any aorianany na atsoatsy angamba. Efa noresahana tamintsika teto fa ny reny no feon'ny feritreretany zanany raha voateraka izy mandra-patongany eo amin'ny 7 taonany. Izany hoe ny reny no mifidy ho azy, mieritreritra ho azy, manapa-kevitra ho azy, mandray tanana sy manoritra ny lalak'izorany. Rehefa tapitra indray ny 7 taonany ihany ho any dia miova indray ny andraikitry ny reny. Ka ny reny indray no ohatra velona sy mpitaridalana izay alain'ny zaza tahaka mandra-pahalehibeny ka andaozany ny tokantranony. Rehefa tapitra indray ary ny 7 taonany
dia inona no andraikitry ny reny ao aorianan'izay. Tapitra ny 7 taona ny zaza dia lasa mpitarika ny zaza andray ny andraikiny eo amin'ny safidiny indray ianao reny. Izany hoe manomboka mitaiza azy isafidy izany ianao. Izany safidy izany mantsy no anampy azy irona ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy, sady anampy ny zanakao ahalala fa mizara roa fotsiny ny safidy eto an-tany, na zany ny tsara na ny ratsy. Ny ezahanao dia ny tarika azy isafidy ny tsara mandrakariva. Raha tianao moa ny alala ny antsipirian'ny amin'izany dia manasa sy mampirisika anao zahay mba hamaky ilay boky mitondra ny lohateny hoe lahara-pahamehana. Ao amin'ny toko 5 no misy an'izay voafaritra tsara, nosoratan-dramatoa Jeanne Rasoandrainy. Izy nanoratra ity boky ity ihany koa. Toy izao no ambangivangon'ilay fitarian-dalana na fitantanana ny safidy anga izay no mazavazava kokoa any amin'ny fiandohan'ilay boky. Hoy izy hoe zavatra tsara anankiroa aloha no safidy atolotra ao ny zaza mandritry ny taona vitsivitsy. Noho izany dia tsy misy afa-tsy tsara no voafidiny. Rehefa vitsy izay dia zavatra samy tsara ihany koa, fa saingy ny iray tsaratsara kokoa no ampianarinao zany ny zanakao. Aorianany 7 taona zany, mbola mandany taona maromaro ihany indray ianao fa nazarana azy amin'izay hoe misafidy zavatra tsara anankiroa izay, fa saingy ny iray tsara kokoa. Tsara trany ihany zany no fidiny, saingy efa mby ao an-tsainy ny fahaizana amin'ny tsara manjavozavo, izany hoe manomboka any amin'ny 7 taonany ihany zany. Manarakarak'izay indray dia zavatra tsara sy tena ratsy no anohizanao ny fampizarana azy isafidy, mba ahatonga ny zaza tsy hisalasala fa avy hatrany dia ahisafidy ny tsara ary tsy ho tia sy ankahala ny ratsy. Izany hoe atao tsapany mihitsy izany fa tena maharikoriko ny zavatra ratsy. Avy eo dia mihamosorotra ny fahaizana amin'ny tsara sy mandanjalanja ao aminy rehefa zarinao izy ahafantatra hoe ity zavatra tsara ary ity kosa tena ratsy. Aman-taona no anazaranao azy ahay misafidy ny tsara sy tsy ho tia ratsy fa tsy vetivety akory. Rehefa tokony any amin'ny 10 taona ny zaza no andray dia amin'izay izy vao asainao misafidy zavatra tsara sy zavatra ratsy. Ho be dehibe ny fahadisoana ataony rehefa tonga eo amin'ny 10 taonan'io izy, kanefa mila ny fanampianao izy amin'izay. Asehoy azy ny mahatsara na maharatsy ilay safidy izay nataony, dia ampaherezo izy raha sanatrika diso fisafidy, ary ankasitrao kosa izy raha tsara ny safidy nataony. Tandremo dia tandremo tokoa ny manome tsiny na manabanty azy amin'izay fotoana izay. Ny zavatra ilain'ny zaza izany eo amin'ny 10 taonan'io dia mila fitantanana sy fitarian-dalana izy. Mila fanazavana ara-tsaina ihany koa izy ny amin'ny zavatra izay lazainao aminy hoe tia tsara, tia ratsy, dia mila hazavaina amin'ny tsara izany mba hahaizany miroso miandalana amin'ny fahaizana amin'ny safidy ny tsara ary hanana ny fahatokitena eo amin'ny safidy izay ataony rehefa ny orinany. Rehefa hitanao fa efa moramora aminy amin'izay manavaka ny tsara sy ny ratsy, ary rehefa tsapanao fa efa matomato tsaina ny zanakao, dia hiditra eo amin'ny lafiny tena sarotra indrindra ianao, izay tena ilanao fitolomana mibavaka tokoa. Taddio tsara nefa fa tena tsy azo atomboka mihitsy ity safidy ity raha tsy efa hitanao fa efa vorosaina tsara ny zaza, ary efa mahatratra any amin'ny 12 taonany ihany farafahakeliny. Izao mantsy hatramin'izay dia ny tsara trany nampirisianao mba ho safidiany, nefa mitindray mitoraka ity dia ilaza aminy ianao fa eo amin'ny fiainana indraindray dia voatery tsy maintsy hifidy ny ratsy mba tsy hanjerana amin'ny ratsy kokoa.
mety ho loza amina tambo mivokatra izany ao amin'ny zaza raha mbola tsy vonina ara-tsaina izy a. Izay ny lazana amintsika hoe aza atomboka mihitsy aloha ty safidy ity. Ny fanomezana azy an'io safidy io izany a tsy tokony atomboka mihitsy ity safidy ity, ary tsy azo aroso mihitsy ity safidy ity raha tsy efa tsapanao fa efa mato-tsaina ny zaza, vorosaina tsara zany, ary efa mahatratra any amin'ny 12 taonany any farafahakeliny. Ankoatr'ireo safidy rehetra izay voalaza teo ireo a, dia ao ihany koa ny safidy izay tsy azo etikevitra mihitsy. Ohatra ny mikasika an'Andriamanitra. Tsy azo omena safidy ny zaza hoe inona ny tianao, hivavaka sa tsy hivavaka mikasika an'Andriamanitra, fa tsy azo etikevitra zany ny safidy iny. Ao ihany koa ny safidy ara-toe-javatra, zany hoe miankina amin'ny trangan-javatra zany a no anaovana azy. Sarotra ny fitezana ho isika rehefa miditra ao amin'ny tokantrano ka miteraka, nefa ny zavatra tsara indrindra sy azo antoka indrindra dia apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Avelao Andriamanitra no hitaridalana anao dia ho hainao a ny mitondra ny tokantranonao. Aleo aloha faranana treto ny androany, antenaina fa nitondra soanao ny feonantsika teto dia hitahantsika rehetra ny Andriamanitra. Namanao fanjaniaina Raoly Arsono no nanolotra izany ho anao teto, niaraka taminary ny sahana ny lafin'ny teknika. Ilay feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Misaotra ny tompo isika tafahoaneto indray, afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Tsaroa fa tombontsoa lehibe zany. Ny fahamarinana tsirairay voalazo amin'ny tenin'Andriamanitra, ny teny fampanantenana na ny teny fikasana rehetra ny menantsika ao dia misy heviny lehibe na amin'izao fiainantsika isoana amin'ny ho avy indrindra indrindra, ka araraotany fafahana mbola mianatra malalaka ny tenin'Andriamanitra. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanso. Hifarana tanteraka ny lesontsika mikasika ny boky ny Deutéronomie. Ny fiaraha-mianatra teorika ara-tsaina nefa no mifarana, fa ny fampiarana izay rehetra nomenantsika avy amin'Andriamanitra dia vao manomboka mihitsy. Ary tsarovy mandrakariva fa ny fahalalana fotsiny tsy mitondra famonjena ho antsika, fa ny fiainana amin'izay zavatra fantatra nampafantarin'Andriamanitra antsika sy ny fandraisana fanapa-kevitra avy amin'izany, izay no mitondra ny famonjena. Tsy vonjena amin'ny asa isika, fa vonjena amin'ny fahasoavana. Saingy aoka tsy ho adenitsika fa ny olona ny vonjena tamin'ny fahasoavana dia miaina eo ambany fahasoavana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka tsy ampifanoherina ny tenin'Andriamanitra. Ny lohateny lesontsika nandritra ny andro vitsivitsy dia ny mikasika ny fitsanganan'i Mosesy tamin'ny-bady, satria izany no songadina indrindra tao anatin'ny lesontsika tao anatin'izay andro vitsivitsy izay. Misy andininy izay ny fantenana ho atao tsenjery ao amin'ny Joda 9:7. Toko voalohany 9:7 tsy maninona. Averintsika indray mandeha fa Mikaela arkanjely aza raha niady tamin'ny devoly ka nifanditra ny amin'ny fatin'i Mosesy dia tsy sahany teny ratsy hameloka azy fa hoy izy, hananatra anao ani Jehova, na koa hoe Jehova ani hanafay anao. Mosesy no nanoratra ny bokin'ny Deutéronomie, ilay boky 5 nosoratan'i Mosesy. Ireo afatra nampitain'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ity mpanompony ity no voarakitra ao anatin'izany. Hofitintsika vetivety ny lesona ny songadina indrindra tao anatin'io boky manatantara manokana io. Tahakan'izao ny fisehoan'ny tantara. Nandritra ny taona nanjakan'i Josia tao Jerosalema
tany amin'ny taona 700 ka hatramin'ny taona 700 talohan'i Kristy dia nisy olona niasa tao amin'ny tempoly nahita boky anankiray dia nentina ny vakiana teo anatrehany Jose mpanjaka io boky io izay efa konka tena feno vovoka ary rehefa reny mpanjaka ny teny tao amin'ny boky ny lalàna dia nandritra ny fitafiana izy izay ny voalazo amin'ny mpanjaka 2:12 zany mantsy ny fomba hanehoana tamin'izany fotoana izany ny alahelo mivokatry ny fahitana fa nanao fahatsoana ny tena sy ny firenena manontolo ny aina tamin'izany kanefa tsy mahafantatra tsy mahatsapa akory satria efa lasa fahazarana ny fampirafesana ny fivavahana amin'Andriamanitra sy ny fivavahana amin'ny sampy ary ny fanompo-tsampy no tena nanjaka ka rehefa nahita ny boky ny Deutéronomie io ny mpanjaka dia tsapany fa tena nanalavitra an'Andriamanitra izy sy ny zanak'Israely iray manontolo tsy ny fendrofendro sy ny tomany ary nandritra ny fitafiany fotsiny anefa izy fa nanapa-kevitra hitarika fanavaozana lehibe avy hatrany lavitra ny Josy ilay hoe sao dia anahirana fa ny olona ngefa zatran'izao ka raha izao no anapahana hevitra aingana hanovanana izany mety hiteraka olana tsy zany velively fa avy dia nandray fanapa-kevitra izy hanao ny fanavaozana ny ainga tamin'izay voasoratra tao anatin'io boky io izay natsonika io hoe boky ny fanekena araka ny voalazo amin'ny mpanjaka 2:13 ary hitantsika ny momba n'izany fanavaozana izany izay tena manana ny tantarany ao mpanjaka 2:13 rehefa niala tao Egipta ny zanak'Israely dia nanao fanekena tamin'Andriamanitra tao Sinay ilay fanekena dia avy amin'Andriamanitra tsy ny zanak'Israely no nitaky an'izany fa Andriamanitra no nanao an'izany ary fahasoavana izany satria raha manaiky an'izany ny zanak'Israely dia hitondra famonjena ho azy zany tsy nakanikanana avy hatrany anefa izy ireo fa nirenireny tany anefitra nandritra ny 70 taona rehefa tapitra ny 70 taona ary rehefa hiditra ny tany Kanana ireo zanak'Israely ireo dia nanao lahateny tamin'izy ireo Mosesy izao ny votoatin'izany teny nataon'izany raha fitinina efa hiditra ny tany nampanantenaina ianareo amin'izao fotoana izao aza-donoina izay nataon'i Jehova ho anareo aza-donoina izay andrasany aminareo dia ny otia azy amin'ny fonareo sy ny fanahinareo rehetra ary ny anio an'izany fitiavana izany amin'ny fankatoavanareo didiny rehetra araka ny fanekena dia tahaka an'izany koa isika amin'izao fotoana izao isika izay nanaiky an'Andriamanitra ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika ho mpamonjy ny tenantsika manokana dia nisy fanekena izay ny fanaovantsika taminy ary nekentsika teo amin'ny ranony batisa efa akaiky ny fiavian-drainy amin'irao ny lanitra efa akaiky ny idirantsika ao amin'ny kananany lanitra ny zavatra andrasany amintsika dia mitovy amin'izay nandrasany tamin'ny zanak'Israely fahinko ny elohan'ny idiran'izy ireo tamin'ny Kanana tetỳ an-tany ary mario tsara fa mba hahafahana manasongadina ny lanjan'ilay fanekena izay noraisiny zanak'Israely nekeny dia naveriny Mosesy ny tany saina tamin'izy ireo ny didy 10 izay fototra iorenany ny adidin'izy ireo ao anatin'ilay fanekena izay nifanaovan'Andriamanitra tamin'ireo razany ary mbola ifanaovan'Andriamanitra amin'izy ireo koa milohan'ny idirana ao amin'ny tany Kanana azo lazaina fa tena navita be Mosesy tena mpitarika modely izy fa anisan'ireo lesona lehibe noraisintsika avy amin'ny fiainan'i Mosesy ny fahalavona tsy nampoizina tao anatin'ny fotoana tsy nampoiziny ary tokony hampitarina antsika na iza indrindra fa ny mpitarika amin'izao akatoko ny hidirantsika amin'ny kananany lanitra izao ny vakintsika ao amin'ny boky patriarika sy mpaminany takila 13:7 fony Mosesy ny teny tamin'ny pahatezerana mafy hoe moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoahanay rano anareo na dia tratry ny fahadisoana sy ny fahalemen'olombelona aza ny tenany dia naka ny toeran'Andriamanitra izy tamin'izany ajantsika aloha le vaky teny nahoana moa ny lazaina fa naka ny toeran'Andriamanitra izy tamin'izany satria ny baiko nomen'Andriamanitra dia mitenena dia moka rano ny vatolampy fa tsy hoe kapoy
ohatra ny fanehoana teo masony zanak'israely rehetra izany fa ny fikapohany Mosesy n'ilay vatolampy nampivoaka n'ilay rano fa tsy ny herin'Andriamanitra. Toa bitika ny fahitantsika azy fa ny zavatra ao ambadika izany dia goavana be. Ary naninona moa Mosesy mitafalatsaka tamin'izany? Zao no toy ny teny: tsy nahatazana n'ilay mpanohana azy mahery indrindra intsony Mosesy, fa trotraky ny fimonomononana sesilany sy ny fikomin'ny olona. Zavatra mety mahazo ny mpitarika rehetra izany, ary lesona ho antsika izay tarihina, satria mety hitondra olana lehibe eo amin'ny fiainan'ny mpitarika ny fomba fiainan'ny tarihina. Menomenona lava mety mitondra fikomiana koa aza. Dia izao no toy ny teny: fotoana fohy monja tsy nananan'i Mosesy ny hery avy amin'Andriamanitra, dia ampy nandoto ny asany manontolo tamin'ny fahalemena mpahazo ny olombelona. Tokony hampieritreritra izany. Resy tamin'ny farany ilay lehilahy neto nahatana ny fahadiovany sy ny tanjatsainy ary ny fitiavanamana mandra-pahafatana. Afa-baraka teo mason'ny fiangonana mantsy ilay Andriamanitra tokony ho nomembonahitra sy nankalazaina. Dia izao ny vakintsika ao amin'ny takila 770 ao amin'ny boky io ihany, Patriarika sy Mpaminany, takila 770. Taty aoriana dia Mosesy no anisan'ny vavolombelon'ny fiovantarehan'i Jesosy teo amin'ny tendrombohitra avo, niaraka tamin'ny mpaminany Elia, izay nakarina velona tany an-danitra, tsy nandifa fahafatesana. Tao anivon'ny fahazavana sy ny voninahitra nanendrenan'ireo roalahy tsy ara-ny fahafatesana intsony ireo, hitondra fampahirizana kely ho an'ny zanak'Andriamanitra, tao anatiny maha-olona azy. Dia tahakan'izany ny fomba namalihana ny vavaka nataon'i Mosesy efa taonjato maro meloha, afaka nandihy teo amin'ny tendrombohitra mahafinaritra, teo ampovoan'ny tany nomen'Andriamanitra ny olona izy, ary niaina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tao amin'ilay ifantohany teny fikasana rehetra natao tamin'ny zanak'Israely. Dia tahakan'izany sy toy izany ny hafaran'ny tantaran'ilay lehilahy no ajain'ny lanitra fatratra, ary tokony ho fantatsika. Dia araka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitra ho misotranao no nanomezanao anay ny boky ny Deutéronomie izay nosoratan'i Mosesy. Aza vela ho adinonay ireny fianarana ireny, ary indrindra ampio izay mba hiaina mifanaraka amin'ny sitraponao eo akatoky ny fiavianao indray tsy ho eleny amin'ny raha lanitra. Hazony ho anao zahay, hazony hatramin'ny farany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.